Tokolasy sy tokovavy ankafaliana sy ampitiavana be indrayary no tsy diako ny tokantranonao amin'ity rivariva ity tonga soa indrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS manasana mampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny vaovao voaray eto am-pelantanana amin'izao ora iray tenenana izao izany hoe fampitambavao avy amin'ireo mpitarika ny miara-manonja dia isy ny fandarana miara-manonja manokana ho atao ho an'ny rahampitso izany. Noho izany dia antsoina isika rehetra tsy ankanavaka izay tianao hevitra na fikambanana izany na olon-tsotra na sendika eny fa na antoko politika koa ary ho tonga ety amin'ny MPS Anosipatrana rahampitso izany manomboka amin'ny 7 ora maraina. Araka izany dia sokatra ho antsika rehetra ny fandarana miara-manonja manokana ho an'ny rahampitso isika rehetra dia miara-manonja avokoa isika rehetra. Ao an'izy antsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity dia ny vaovao avy any Toamasina Avany. Mafy ny fifandonana teo amin'ireo mpianatry ny Université ny Barika Dimy sy ny mpitandro filaminana androany tany Toamasina tany. Mpianatra iray ny fantatra fa namony ainy rony naratra mafy vokatra ity fifandonana ity. Ireto mpianatra moa dia nitaky ny vatsim-pianarana izay nandritra ny efa-bolana tsy mbola voarainy izy ireo hatramin'izao. Araro ny fanadihadiana entin'ny Zavandriamahefa teo amin'ny sarin'ny MPS any Toamasina. Nitrangana sakoroka ny fitokona ny mpianatra tao Barika Dimy noho ny tsy fahazahoana ny vatsim-pianarana efa-bolana avy amin'ny fanjakana. Vao maraina dia efa teny ivelan'ny vavady nanakana ny lalam-pirenena faharoa ireto mpianatra marobe ireto. Efa niatrana tena toerana ihany koa ny mpitandro filaminana. Tany am-boalohany nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana saingy nivadika sakoroka izany taorian'izay ka nahatonga ireto mpianatra niditra tao an-tokotanin'ny université nandositra nitsoaka ny bomba mandatra ranomaso sy nitivitra. Ataon'ny mpianatra dia momba ny vatsim-pianarana anay bourse 4 mois plus équipement. Rehefa nanao fangatana izay nandeha fietsetena nataon'ny mpianatra dia aty aloha dia mbola tsy hita aloha izay valiny ny zavatra fangatanay hoe inona ny valiny na inona. Faharoa manaraka an'izany mampalelo anay fangatana ny ataonay mpianatra fa maninona moa izay mpianatra indray ny tifirina tsy manaiky an'izany izay fa mpianatra telo voativitra bala réel ny tifirana an'ilay mpianatra Malona zany ila matarinay aloha ilay olona nitifitra an'ilay mpianatra izay tsy manaiky aloha tsy manarezavana anazy ka izay mangataka ny fangatanay izay maninona izay nanaovana an'izany ny boursanay miboaka 4 mois plus équipement satria volanay efa elo tonga tao ary nareke ohatra ny mpikara miverana efa présidence efa mandeha ty tanky izay mpianatra sahira volana efa elo tonga keo tsy efa négocier un mois zahay taloha ny université d'Antananarivo sy Mahasenga zay tamatafy nangataka voalohany internégociation tamin'izay navorony délégué jiaby président mpianatra jiaby zay mbola nandigny amin'izao amizay zay efa volana mars zao jusque là koa fa tsy maintsy mibaiko zay nefany zay mpianatra koa tifinareo anatina saitinay efa sy raranay zany ary fantanay ny police tivitra anazy fa pipa zay mangataka anareo président l'université surtout zavotody caution mba zareo zao olonay mahazonao zay satria sy jana io grevinay io mba miantso aminareo fanjakana tombany rafebetra mba mpianatra aminareo voativitra zay raha mivolanika aminareo aboa boursanay 4 mois plus équipement efel zay nianatra
baraka dimy tamatavy mijaly zay mitakiranineo ny zavatra magaga de ty aiza marina moa tena zona mpianatra raha sitsiny ve zao raha mandika be zao tsy possible mihitsy zao minananakena zao ny tompoko ny faharoa tsy manana autorisation hitifitra anay mpianatra mihitsy izy tompoko tsy arana manazy anaty kopisina zay tifirina taorian'izay dia nitifitra tamin'ny balatena izy ny mpitany filaminana vokany mpianatra telo no naratra ary ny iray tamin'izy ireo no tena vomafy teo amin'ny takibany izay namony ainy rehefa tonga teny amin'ny hopitaly nakazy tena nivony hopitaly be ny fianakaviany ny tolakandro teo mpianatra taona faharoa manao ny lalam-piofanana toe-karena ity namony ainy ity raha ny fampitambavao hatrany ho amin'ny andro hoany ihany koa moa dia mbola nitony fitokonan'ireo mpianatra ny oniversité votivorona noho izay tsy fahazahoana vasim-pianarana izay hatrany mandra-paroviana ary vaovavahan'ny fanjakana ity resaka vasim-pianarana ity izay efa olana mateti-pitrangina nivon'ny oniversité mpanjakana toy ny izay raharaha izay hatrany dia toy ny fitakina zany izay nataon'ireo mpianatry ny oniversité barika 10 izay tena neo ny fanambarana izao ny avy eo anivon'ny SSS na ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra miaraory sy mitondra teny fampiononana ho an'ilay mpianatra namony ainy vokatry ny tifitra nazo azy mirary fahasalamana aingana ho an'ireo naratra ihany koa manameloka tanteraka ny endriky ny fanambanjavatra sy ny fanampotehana ny fananana iombonana melo inay amin'ny herinay ray manontolo mihitsy ny fitifirana ireo mpianatra amin'ny balatena izy izay nitakiny zony atao anatin'ny fatry ny oniversité ho iatrany ny fanambarana manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isanambaratongany ihany koa ny SSS mba hitondra vaolana aingana manoloana izao savorovoro izao. Vavao avy eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny fanenjehan'ireo polisy kominaly ireo mpivarotra eny Analakely sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Nisehoana savorovoro indray androany ary ny afara tamin'ny fikasihan-tanana indray tena toerana io atoandro io. Tena toerana nanao fanadihadiana ny namana mpanao gazety Miala Ranomana teo amin'ny sariny Mateo Prince. Tsy mijanona eo amin'ny fanenjehana sy ny fangalana ny entan'ireo mpivarotra eny Analakely sy ny manodidina intsony ireo mpiasan'ny commune fa efa miroso amin'ny fikasihan-tanana mihitsy amin'izao fotoana izao. Mpivarotra fehikibo iray indray no niaran'izany io atoandro io. Natositosika ireo polisy communal ny anabavy io mpivarotra io raha niditra antsehatra ny aro ity farany. Zava-tsanseho teo moa zany nisy mpivarotra zany mpivarotra saintira nandalo nisy mividy le mpivarotra saintira dia nandalo teto avadiny lapo dia naran'ilay polisy municipal reny dia nalain'ilay entana dia raha nalain'ilay entana dia namaly le mpivarotra hoe ahoana ny entako alainao izy fa mpangalatra ry tsy hitanao izay anaovana anazy dia entako aty indray ny alainao hoe izy dia tonga dia nitaritary zareo tao anatiny tao dia namaly moa re za tsy andeha hoany izy fa ahoana ny ataonao an'izany dia mivoaka daholo zareo rehetrarehetra dia le vehivavy moa zany nalahelo an'ilay anadahany dia tonga dia namaly izy ahoana ny ataonareo an'izany izy. Le fandehan'izy izany dia le trangy aty Analakely moa zany efa mahazatra efa na zany resaka big boss sy lacrymogène zany efa ohatrany ranomanitra indray zany aminay mpivarotra aty Analakely fa zatra be zahay fa ny tena mampalahelo zany dia hoe le mpivarotra ceinture mba misy mba manontany zany le client hoe mba ohatrina ceinture dia miresaka tonga dia natositosika le police municipal rehefa natositosika le police municipal izy dia namaly hoe za izy tsy hiditra zany za tsy hanaraka anao zany fa mpangalatra ry tsy hitanao izay anaovana azy dia niandriandry kely teo le police municipal sady mifanositosika sady mitsoaka ihany zany le mpivarotra vao nanomboka niampy amin'izay anankiray anankiroa le police municipal dia sakirohan-dralahy hosamborina amin'izay le bandit dia somary ngezangeza dia nanohatra dia le vehivavy anabaviny zany ohatrany hoe tsy nahazaka an'le izy dia miteny hoe aza ataonareo an'izao raha izy tsy nangalatra voatra dia tonga dia samboriny-dralahy sotominy le poketra dia latsaka teo amin'ny tany dia tsy azony dia hoe io fa mpangalatra sy mpangaro kosa fa manao akeriny ohatr'izao mangalatra zavatr'olo ireo polisy ireo dia natosiny amin'izay le vehivavy nitsofoka ny force tao amin'ny anio sady nidakadakainy nitsakitsahany tamin'ny ramojera nefa niaraka ny fantatra dia io vehivavy io dia olona vao avy nididihina vao noperena mbola marary dia rehefa nitangorona maro be teo moa ny olona dia netiny zareo tsy hoe hoentina any amin'ny central sa hoentina any amin'ny sipatrana le vehivavy dia rava teo le olona maro be zara moa dia tonga dia niteny hoe fa ngaho a Madagasikara tsy atsika tsony
nahoana ny olona tsy avela mba ifampiresaka na dia zany ny olona nge tsy mameratra latabatra hoe efa mambolana maro no tsy afaka nanao fitadiavam-bola araka ny tokony ho izy intsony ireo mpivarotra valany andro amin'ny fanaovana fangalam-piery amin'ireo mpiasan'ny commune tsy lazaina intsony ho izy ireo ny fangalana ankeriny ny entana sy ny fandrahonana isan-karazany raha sendra mitantara ny zava-manjoa azy ireo amin'ny haino manjery ny fahoriana moa dia tena mitaitaina ianao satria indraindray ianao eo amin'le le client le hoe le olona mijeretana eo aminao no tonga tapoka ny sakoroka dia lasany ihany ny entana tsy maintsy andoavana vola iny indraindray tena tsy vaky loava mandritra ny 3 andro efa trandra nefany dia 300 000 dia 150 000 ny vola alohan'zareo dia ianao zany raha vao hoe zay koa tena indraindray manahirana amin'le hoe amin'ny resaka gazety sy pakasary ohatr' zao cible endry zareo mihitsy le endrika eo na ny akanjonao dia aveo ianao tena tsy mahamenatra anazy no teny hoe ny alano ny sy toritory dia hita la tsara fa ifakahitsika ohatra ny hoe menasy ohatr'izany zany ny atao an'le zahay ety le varotra mezaka manaraka an'izay ataony zareo hoe sisinareo mivarotra dia rehefa le tsy mame amin'ny ariva manko zareo le mandalo amin'le mpivarotra hoe mba mameme kely dia rehefa tsy mameme zareo dia tonga dia alainy entana alaina daholo le entana zay tena mampijaly an'le vahoaka ety eo amin'izay lafomba vaoan'ny sosialy izay hatrany sy dia manodidina ny fiainan'ny taksi sy ny fiainan'ny andavanandro ao anatin'ny krizy sosialy no arahintsika atao anatin'ity fanadihadiana entiny namitso velositraka sy tahiriny anarana nirina ity isan'ny misedra olana ihany koa ireo mpitondra taksi eto andrenivohitra sy ny manodidina andrenivohitra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara sy ny krizy sosialy raha ny fanazavana izy ireo ho an'ny mpamily sady mikarama mitondra taksi izao dia zara raha mahaverina ny vola versement tokony alohan'ny tompon'ny fiara ny vola azo ao anatin'ny ray andro noho ny fahavitsin'ny mpandeha tsy misy ny vola mba entiny mody andavanandro karama ina moa zay azo versement rehefa mahazo versement aloha mahazo ny tena rehefa tsy mahazo moa dia miala maina amin'izao dia zany tsy misy zany misy tsisy nanandray rak'izao zao rehefa tamin'ny fizy zao nitety mbola eto hatramin'izao dia aloha manambombotra kely aloha tsisy karama olona mba maika le maika zao tena mandeha taxi nefa raha hoe olona tsy maika tsy mandeha mihitsy izy aloha mandeha bus dia izy zany tsy maintsy maty antoka ianao satria raha ohatra hoe frehana 25 zany eny to dia lasantsy juste hoe lasantsy fotsiny zany mihetsika tsisy mihitsy amin'izao vitsy dia vitsy mihitsy raha tsy olona maikamaika zay zao eto amin'ny asera eto olona hoe andeha hivoaka ny hôpitaly vidy fanafody maika ohatra zany zimy zany araky ny ainany zany hoe mahazo androany zao dia fa mba hoe sakafo rapitra iny ohatra dia ohatra ny hoe tsisy aloha zany dia fa mba mionina aloha ny mpampiasa zao 100 000 isan'andro dia aorinan'izay vao mitady ho an'ny entina mody amin'ny vady aman-janaka ho an'ireo mpamily sady tompona fiara indray dia manodidina ny 2,000 isan'andro eo ny vola azony rehefa miala ny vola tsy maintsy hividianana solika sy natokana higojana ny fiara eo koa ny vola tsy maintsy atokana andoavana ny patente tsy maintsy aloha isa-taona izay nahitana fiakarany ihany koa na dia teo aza ny fitarainana nataon'ireo taksi hatramin'ny sy ny valana aretina coronavirus indrindra tao anatin'ny fotoam-pihibohana raha ny fanazavana trany tompona mbola aloha zao tena mikatona mihitsy zany hoe asa izy dia tsy maintsy atao fa tena tsitsy fa zany zao sahirany raha tsy hoe tena farany ka force majeure angamba izy 10,000 zany zao farany ambany rehetra ohatra tsy dia mamono antoka aloha dia atao sitrany mbo fazanetsika ohatrinona ny firehana taxi farany ambany indrindra 5,000 7,000 ohatra zany za zao teny akadim-boaka adandro sasany ngamba tsy nisy mpanontany nefa olona tahako ninona ka le izy hitanareo zay zany tsy afaka manoatra zany zay zao hitsara automobile dia efa tsy maintsy takina aminay mipataty tsy maintsy aloha zay vao afaka mitsara automobile Vavaon'ny fampianarana kosa indray dia mbola olana goavana sedran'ireo zaza malagasy ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa ianarana ahafahana manome lanja azy ireo dia nanao ezaka ny commune ampita tafika niaraka tamin'ny mpiara-mombona antoka amin'ny anangana CEG eny antoerana ho an'ny androany notanterahana androany indrindra moa ny fametrahana ny vato fototra ity sekolim-panjakana ity miala raha nombana Mateo Prince
fototra goavana afaka mpandrosoana ny firenena ny fanabeazana ka nanapa-kevitra ny ben'ny tanàna Napitatafika niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka anangana CEG ao amin'ny fokotany Ankatitany. Efitrano fianarana 720 no ahorona ao amin'ity fototra-afitrasa ity ka mpianatra 190 no hisitraka izany. Vinavinaina otokanana alohan'ny fialan-tsasatra lehibe ity toeram-pianarana ity ary ampiasaina amin'ny taom-pianarana vaovao 2022-2023. Ny resaka fitombonin'ny mpianatra eto amin'ny commune Napitatafika aloha efa misy ny CEG Letonor Andriamarimanana izay mahazaka mpianatra eo anelanelan'ny 700 ka hatramin'ny 800 iseo. Anisan'ny commune betsaka sekoly tsy miankina eo anelanelan'ny classe de 6e hatramin'ny 3e tena betsaka mihitsy ny eto amin'ny commune Napitatafika. Zay no midika fa tena be mpianatra eto. Etsekilan'izay koa ny fampianarana, ny fianarana no ataontsika hoe fanohitra ray afaka edina amin'ny fahantrana. Sy ataoko hoe mba afaka mivoatra ihany koa amin'ny fiainana, afaka mahita fivoarana, fampandrosoana amin'ny fiainana. Raha amin'izao taonjato iainantsika izao no tsy manana ataontsika hoe fahalalahana amin'ny lafiny malalaka be hiditra an-tsekoly dia somary sarotsarotra ihany ny ataontsika hoe ampempitany ankizy ao aoriana. Mitaky ihany koa tsika zany ny mpampianatra mba tena nahazo fiofanana ny anao eto na mpianatra eto satria izay ilay hoe transfert de compétence, transfert de savoir. Ankoatra ity fototra-afitrasa ity dia manana tanjona ny anangana EPP izay ahitana efitrano efatra ihany koa ny ao anivon'ny commune Napitatafika miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka aminy. Afaka 20 andro eo no voalaza fa hametrahana ny vato fototra fototra-afitrasa vaovao io. Fa ivadika eo amin'ny pejiny toekarena manodidina ny fizahantany kosa indray isika. Tsy mbola misy ny vahaolana mahatra avy amin'ny mpitondra fanjakana anarenana ity sehatra ity. Mamono afo ireo manatanteraka fitokonana no ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Raha mitaky fanampiana kosa ireo mpisehatra amin'ity fizahantany ity. Ravirazafimahenina sy Toky Ramarla. Eritaona mahery izao no tsy niasa ireo mpisehatra manodidina ny fizahantany vokatry ny fianaky ny Covid-19. Betsaka amin'izy ireo amin'izao no mitrosa manolona sasatry ny tady asa hafa na koa mitondra olona mitahotra sisa no tsy fandriam-pahalemana. Mandinina ny révision ny chauffeur guide eto an-drenivohitra amin'izao eo amin'ny efatralo kosa ny asa mivantana mifandraiky amin'ny fizahantany ankoatra ny asa tsy mivantana izay mahery ny telo etsisa. Lokala no entinay eo amin'ny resaka insécurité anay zany tsisy mihitsy amin'izao. Ny olona entinay amin'izao zany le tambazotra Facebook malaza be dia mandeha ao ny mandefa pipa moa zay amin'ny tambazotra hoe mampanova fiara dia zay client no raisinay avy eo le olona tsy fanta raha ho assuré na tsy ho assuré. Dia raha malala amin'izao fa be dia be ny chauffeur mpitatitra voatafika. Le olona hoentiny ihany manafika anao dia tena tsy tena zao zany ziainanay amin'izao hoe aiza na asiana hery fa dia fitadiavana moa izy dia miaina amin'ny zava-misy. Vola miditra aloha tena ambany be. Azo tenena hoe amin'ny fiteny hoe minatsiry zao zay amin'izao. Le hoavin'ny tourisme aloha zany mbola fanontaniana be. Mbola tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana. Satria na fanjakana dia siro fa tsy mahafantatra an'izany ohatry ny ahoana zay. Maro fangatana ataon'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany mba hanarenana ity sehatra ity. Vao maika ny amafy nefa tsy fisinasa noho ny fikatoana ny sistany na koa tsy avela miasa tsotra izao izy ireo na misidina mandeha aza toy ny anivaly tsy nosy be. Raha nitatitra ny fiomboanam-ben'ny federasiona na mikasika ny fizahantany eto Madagasikara na ny CTM, 7 alahisa ireo voaterina soratra tamin'ny asany vokatry ny Covid-19. Ary le fanampiana tompoko dia tsy mivaingana le izy fa arirarira foana zay isaky mihona amin'ny ministera sy mihona amin'ireo entité rehetra izay misy aminy isaky ny fizahantany. Fangatanay tompoko dia fanampiana mivantana. Eny ekena fa nisy ny formation nefa mbola misy sivana le izy olona vitsivitsy any manao an'ilay izy tompoko. Fanafanana ny etra magida, fanafanana ny etra l'heure de voiture tena ilainy satria efa any anaty vilaninay zao fahantrana amin'ny resaka fizahantany zao tompoko. Ny faritra hafa tompoko ny dina ny sisy tany nefa ny nosy be no misokatra. Taninarivo koa misy volona ihany tonga nefa
ny angatana zany de aleo sokatra tanteraka le izy. Mihoatra ny 700 miliara ny vola very tao amin'ny sehatry ny fizahantany nandritra ny fihibohana ranontatra navoaka ny CTM hatrany. Miantoka ny 13 isanjato ny arikarena FAOP na PIB anefa ity sehatra ity. Amin'izao sarotra aloha ny aminaviana no avy ny fizahantany eto amintsika, tsy misy raha teo ny politika mazava entin'ny fanjakana anarena n'ity sehatra ity. Fifandraisana amin'ny anivelany kosa indray no antsika manohy ny fiarana amin'ity arivariva ity nandefa taratasy ho an'ny minisitra ny toe-karena sy ny vola ny talatalasa teo ny banky iraisam-pirenena mangataka fanazavana makasika ny fitantanana eo anivon'ny orinasa Jirama izay nambaran'ny banky iraisam-pirenena moa fa mety ho taratra tsy fahaiza-pitata ny mpitondra fanjakana ankehitriny ity tranga ity. Araora fanadadiana entin'ny Ravrazafy Mahenina sy Toky Ramarla. Mipetraka olana hatrany ny fitantanana eo anivon'ny orinasa Jirama. Anisan'ny fepetraka takin'ny FMI nantahirim-bola iraisam-pirenena ny tsy tokony hanomezan'ny fanjakana malagasy fa mahatsim-bola intsony ny orinasa. Nandritra ny fotoana ny fihibohana nefa abetsaka ireo fanovana anisy teo anivon'ny orinasa Jirama izay nampitaraina mpanjifa noho ny fiakarany vidin-jiro sy ny tsy fahampiana rano. $10 tapitrisa izao ny famatsim-bola tokony omena ny orinasa hiatrehana ny Covid-19 ametrahana paikady vaovao hitsinjovana ny mpanjifa. Noho ny fitarainan'izy ireo tamin'ny fiakaran'ny faktiora na volana janary teo anefa nanome 740 Jirama anamboatra izany ny fanjakana. Fanazavana makasika ny mety ho fiatrehan'ny mpanjifa izany, fiakaran' izany sy makasika ilay tolotra optima no angatahan'ny banky iraisam-pirenena. Raha nanao fandalinana moa ireo teknisianina teo anivon'ny banky iraisam-pirenena, nilaza fa hiteraka faty antoka ho an'ny orinasa Jirama ilay tolotra vaovao izay mety havery vola hatramin'ny $12 tapitrisa. Ny 4 febroary teo araka ny fampitambavao hatrany nandefa taratasy tany amin'ny banky iraisam-pirenena ny Jirama saingy tsy nahafapoka nangatahan'izy ireo fanampanazavana bebe kokoa na mifanaraka na tsia amin'ilay famatsim-bola hiatrehana ny Covid-19 nekena ny volana Jolay farany teo. Raha tsy izany ambara ny banky iraisam-pirenena fa misy tsy fahaiza-mitantana fanjakana ao anatin'ny raharaha. Vokany ahina tsy anakery ireo fifanarahana ara-bola tamin'ny banky iraisam-pirenena toy ny $700 tapitrisa. Voatery mitady vola izany zao ny fanjakana hanamboarana ireo foto-drafitrasa marobe no tratratratrain'ny filoham-pirenena fa amahana ny olona vahoaka izay mbola miaina ao anatin'ny fahatapahan-jiro matetika sy tsy fahampiana rano amin'izao. Ny vaovao maraza maneran-tany kosa indray dia faritra maro ao Etats-Unis amin'izao fotoana izao no miaina tanteraka anatin'ny atsika sy ny ranomandry. Nisy araka izany ireo namony ainy vokatra izany atsika izay mihoapapana izany. Amerikana tapitrisany akoha no fantatra fa miaina anatin'ny fahatapahany herinaratra. Araora ny fanadadiana entin'ny Njava Andrimaeva. Le centre de Dallas recouvert par un épais manteau de neige. Tafidina hatrany ambany 20 degré Celsius ny maripana vokatry ny fahatongavan'ilay tafio-drivotra arktika any Amerika afovoany sy avaratry Texas amin'izao fotoana izao. Tanàna maro no miaina anatin'ny fahatapahan-jiro tanteraka nandritra ny andro maromaro. Vokany olona polony ihany koa no fantatra fa namony ainy. Raha nambarany sampanampamantatra ny toetrany andro any Amerika dia efa manomboka miala tsikelikely any an-toerana io tafio-drivotra arktika io, saingy ny ranomandry sy ny hatsiaka navelany kosa no mbola mitazona ny maripana ambany ty ambany. Araka izany dia nisy ny fanentanana nataony tompona andraikitra ny an-toerana ho fisorohana ny amin'ny mety ho fihotsahan'ny ranomandry. Araky ny famantarana manokana iny dia ny vavaon'ny politika indray no rahantsika manomboka eto. Tsy miembitra ny hetsika eny Ambohijatovo ny sabotsy ho avy zao. Nilaza ny ao ambadiky ny fanamboarana ny parka botanika androany ny mpanolotsaina an-tanàna lany tamin'ny anarany Antokotimo mipetraka hatrany ny fanaovana botolo ataony ben'ny tanàna. Araora ny fanadadiana entin'ny Ravrazafy Mahenina teo amin'ny sarin'ny Toky Ramarla. Tsy zoviana amin'rehetra ny hetsiky ny miara-manonja ny sabotsy ho avy zao Ambohijatovo. Andao tatra amin'ny vahoaka ireo solombavam-bahoaka araka ny lalàna. Manaka an'izany anefa ny ben'ny tanàna na Tananarivo renivohitra ary namoaka fanambarana fatao zaridaina ny Ambohijatovo ary efa nanomboka ny 12 andro zao ny asa. Ny volana septambra teo no efa vita ny tolopita amin'izany no hiatrany ny ben'ny tanàna. Nandatanteraka ho tsy nandany fanamboarana io zaridaina io anefa ireo mpanolotsaina dimy ary mbola nanamafy fa kianjana demokrasia Ambohijatovo araka ny nambarana filohan-kehitriny tamin'izany fotoana. Fa tamin'ny fotoana izay nanaovana ny délibération nakana ny fanapahan-kevitra amin'io resaka parka botanika io izahay conseiller Tim tompoko dia tsy nandany an'io. Tsy nandany an'io izahay fa ny nahatonga azy ho lany dia izao.
fa misy an'reto ilay indépendant zany a de ireo zany niaraka ty amin'ny RK nandany an'io anjaro lasa parka botanika fa tsy zahay timma zany tena nandafa fantazomina hatramin'ny farany hoe tena kianjan'ny démocratie io aloha kianjan'ny démocratie ary zahay ara tamin'izany fotoana zany de niteny hoe tena zao hoe invalidé eo aloha le izy fa tsy fantatra moa inona no natahorana amin'ilay invalidation nefa misy fitondran'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany matotsy ny invalidé na izy ka amafisinay tompoko fa mahakianjan'ny démocratie an'io a de tena mbola mitombona tsara mihitsy de tsy maninona koa satria lany zay ny olona démocrate efa lany le hoe parc botanique de tsy maninona zany fa plus parc botanique io zany samy andro izany zao rehetra amin'izay mety ho zavatra hitrango andrenivohitra ao ny sapotsy zao Ambojatovo izany zao efa misy asa mandeha ho ny ben'ny tanàna ireo solombavam-bahoaka nefa teren'ny asa ny anao tatitra amin'ny vahoaka ny vity azy ary raha isy ny hetsika ho tanterahana amin'ny sabotsy zao mazava tsara mihitsy hoe ny tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka Madagasikara apetrako tsara hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao fidy teto Antananarivo anao tatitra eto Antananarivo ohatra mampime mihitsy fa anaovana ambiletra hoe olona anaovana député anao tatitra tsy zahay aza anao tatitra fa député ary zany ao anatin'ny lalam-panorenana zany tsy misy mihitsy incitation à la rébellion zany tompoko totika aminareo ao amin'ny fitandrona filaminana fa sambory raha misy miteny ratsy ao raha misy mangalatra ao raha misy mamono olona ao raha misy miady manina fa izahay ary tokony ho arovanareo eo amin'izay lafima vao ny politika izay hatrany dia manjaka ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao nanamafy androany ny mpanao politika izay mivondrona ao anatin'ny vondron'ny panorama fa tsy azo ekena intsony ny fampiasa-kery izay sesilany miseho ankehitriny ary ary ny fanadidina entin Germaine Menjanary teo amin'ny sary sy rindra tsariny Andry Rakotomalala fitondrana bontolo izay no azo amaritana ny fitondrana mijoro ankehitriny fitondrana tsy mazaka faneho-kevitra sy fanakianana ary fanitsiana vokany manjaka ny raha-matahora sy ny fisamborana ary ny fampiatsoana eny anivo ny mpitandro ny filaminana tsy azo enkena intsony ny fiantsiana ataon'izao fitondrana izao anireo mpanao politika izay isan'ny lasibatra amin'izao fotoana izao hoy ny avy eo anivo ny vondrona panorama namanay tato agnatin'ny panorama izay nazahoana azo fiantsoana tany amin'ny brigade criminelle izay zany dia mametraka fa aleo ny fifampiresahana tokony hojerena mikasika zay zo ananan'ireo olon'ireo zay afaneho-kevitra fa tsy fampiororona no hitondrana ny mikasika azy ireo satria manana zo iteny ny malagasy rehetrarehetra manana zo amoaka ny heviny ary izay le fahalalahana maneho hevitra sy ny sisy zay izay no arovanay ato aminatin'ny groupe panorama ho an'ireo namanay voentsika sy atao azalambo miantso ny rehetra moa ireto mpanao politika sy ny syndicat izay mivondrona ao amin'ny panorama ireto mba ho tonga hiatrika ny tatitra izay ho ataony ireo solombavam-bahoaka eny Ambojatovo ny sabotsy izao fa nisy kosa androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony teo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy nisy ny fanambarana ny voaka mahakasika indrindra ny savorivory politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary ary fanadidina entin Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala idino zavaniseho teny amin'ny kianjany 7 Mey ny faraika amby 20 ny volana Aprily 2024 Pareto tsy nianatra lalàna mavoandeto. Chefinareo tsy nianatra lalàna. Chefo droit absolu manao tatitra vahoaka. Ailan vahoaka ny patronareo. Mazava ny nambarany teo. Zony solombavam-bahoaka no manao tatitra. Tatitra nataon'ireo solombavam-bahoaka telo amin'ny 70 ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Tamin'izany fotoana izany no nitranga teo iny. Ankehitriny tonga eo amin'ny fitondrana ireo ekipa ny mapara izay isan'ny tolona tamin'izany. Ny niadina tamin'izany ihany anefa no miverina amin'izao fotoana izao. Nahitsy ny CFM na ny komity ny fampihavanana androany. Manainga antsika piray tanindrazana, hanaja ny soatoavina sy ny fihavanana. Ka ampitsahatra avy hatrany ny fampiatsiana, ny fifampiatsiana, ny teny mandratra, ny fifanaratsiana, ny fampielezana tsaho,
amin'ny hainao manjery sy ireo tambazotra tserasera na avy amin'iza na avy amin'iza izany. Miantso antsika koa hampiseho hatrany ny fitoniana mba hitandrona ireo dingana ara-demokratika efa nidiavina ka hahay hakalesona amin'ireo lasa mba tsy hiverenana indray ao anatin'ny krizy zay tsy hahitany firenena na ny vahoaka malagasy tombotsoa velively. Oka sika malagasy ho saro-piaro amin'ny fihavanana. Voasoratra mazava ao amin'ny lalam-pandrenany eo amin'ny andininy 10, ny fahalalana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana iditra amin'ny fikambanana na anorona fikambanana, ny fahalalana ivory malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra. Andrasana arak'izany ny fihetsiky ny mpitondra amin'ny sabotsy izao. Faraky ny efa nambara teto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS dia anomboka amin'ny 7 maraina ny tatitra izay ataon'ny solombavambahoaka etsy Ambohijatovo ny sabotsy ho avy izao. Tsy misy ny fiovana ny fandaharam-potoana raha ny fanazavana. Germaine Menjanary, Andry Rakotomalala. Ity no teny nataony teo anivo ny mpitandro ny filaminana androany mahakatsika ny tatitra izay ho ataon'ireo solombavambahoaka eny Ambohijatovo. Ny makasika izay dia araka ny zava-misy eny an-kianja ihany no ahafahantsika mandray hoe izao ny fepetraoresina na izao ny fepetraoresina fa tsy afaka hitentsika zao hoe osamborina izy na osamborina izy fa araka ny zava-misy eny an-kianja ihany zany no andraisana ny fepetra rehefa tonga eny amin'ny toerana eny. Ny tsapa dia sepotra tanteraka ny fanjakana, fitokoana netsy, fitakiana eroa. Netsy tsy voavaha dia mipotra koa ny manaraka. Vali ny botolo no omena izay mitaky ny zony dia mpitandro filaminana mandefa bomba mandatsa dranomaso. Tany Tomasina azy androany, mpianatra iray no namoiny ainy vokatry ny tifitra. Ny tsikaritra dia manjaka ny fampiasan-kery ataon'ny fanjakana amin'ny vahoaka malagasy. Ny sosialim-bahoaka tsy voavaha, ny harem-pirenena mivoaka any ivelany tsy misy fanaraha-maso, mitotongana isanandro ny sandam-bola, midangana ny vidim-piainana, manjaka ny mpandraraha vahiny fa ny vahoaka malagasy mipitrapitra. Tsy mihemitra ny solombavambahoaka tima anao tatitra marina amin'ny vahoaka na dia eo aza ny fikasany ny fanjakana anakana io fanaovana tatitra io. Eny moa zany hoe ny teny Ngiale Mera hoe nga tsy misy toerana hafa efa tsy azo ampiasaina tsony eo amin'ny kianjana Ambohijatovo sy ny sisa dia mamaly an'ilay fanontaniana omaly ihany aho hoe fa maninona moa tsy maintsy atao Ambohijatovo dia nanteny aho omaly hoe satria Ambohijatovo dia ao anatin'ny boriboritany voalohany izay misy ny tenako kanefa moa rehefa tsy hoe ozy izy nareo hoe tsy atao Ambohijatovo tsy mampaninona anay mihitsy ange zany e ataonay any amin'ny toerana hafa eo ambanimbany kely eo nge dia efa toerana malalaka eo e dia toy izy tsika amin'iny place Golety iny amin'iny midina amin'ny RMA iny dia mitanjozotra tsika dia misy esplanade eo mbola boriboritany voalohany io tonga ery amin'ilay toerana malaza ery tsika dia eo amin'ny 13 mai eo amin'ny Parvis eo teo amin'ilay nanaova an'ilay député 73 an'ilay hetsika mihitsy mbola boriboritany voalohany io ary voanaika tena mety tena mety tanteraka mihitsy ka rehefa zany zay dia eto anomboka hitenin'ny olona hoe tsy Ambohijatovo tsony nanaovantsika anazy satria be ny tanàna tsy mety hanaovana an'ilay izy satria hoe parc botanika io tsy azo ampiasaina tsony dia andeha hidina ery ambany ery tsika mino afa antonona tsika rehetra zany kianja ny 13 mai manontolo zany dia aleo zany ataontsika eny amin'ny kianja ny 13 mai io olon-dehibe samy tompona ndraikitra tsika dia zay le izy zay efa niteny hoe aza aprisiana anao zavatra hafa aza atosika anao zavatra hafa aza sous-estimena aza poussena anao zavatra hafa satria tsy zay le tanjona ny vahoaka rehefa atao ohatrin'io dia tadidio tsara fa ny zavatra mifanohitra an'izay no ataony. Fa mialohan'ny amarana tanteraka ny fampalalam-baovao dia ampatsahivana ihany zany isika fa isy raha mpitso ny fandarana miara-manonja manokana izay miainga amin'ny vatana ety amin'ny MPS Anosipatrana. Ampiavaka ity fandarana miara-manonja manokana ity ny fafahany rehetra miditra ety amin'ny MPS Anosipatrana ka anasana rehetra zany ho an'ireo rehetra izay teo anihevitra ho tonga ety amin'ny MPS Anosipatrana manomboka amin'ny 7 maraina.
dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity arivariva ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety izay niara-nisa lahy ka natotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara ry tompoko lahy sy tompoko vavy.